Betsaka ny diaspora tany a Frantsa lesona ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ireny. Vaccine Covishield nankatoavy ny fanjakana frantsay. Fanarenana ara-toekarena tsy hain'ny Andry Rajoelina izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity arivany alatsinainy fa 20 ny volana jolay taona 2024 ity. Tonga soa indray tao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka marasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fampianarana avy hatrany dia nanomboka androany ny fanadina-panjakana BEPC ka tsy hifarana raha tsy amin'ny alakamisy 20 jolay ho avy izao. Ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fanombohan'ny fanadinana isan'izany ny tetsy amin'ny ivitoeram-panadinana etsy amin'ny Jujira Bearvelo nanaovan'i Jessica Miray sy Tahirinena fanadidina tamin'ity androany ity. Enina amby telopolo ny isan'ny ivitoeram-panadinana BEPC eto amin'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra. 2,994 alina ny isan'ny mpiadina ny soratra anarana. 3,994 alina ny sokajy A, raha toka 7,24 ny ao amin'ny sokajy B. Tsy mbola nanany sisiko kosa ny isan'ny tonga ny adina sy ny tsia. Nahitana fiainany ny taham-pandraisana anjaran'ny mpianatra tamin'ity taona ity teto Antananarivo renivohitra mitany tamin'ny taon-dasy. Nisy fiainana tamin'ity taona ity satria tamin'ny herintaona izy 27,699 raha ny toan'ny fiainana zany dia 2,59%. Ny makasika ny fizaran'ireo mpiadina indray zany ho lasy vavy dia 14,164 ny vehivavy ary 12,817 ny lehilahy. Ny salan-taona ambany indrindra dia 9 taona ary ny ambony indrindra 18 taona. Ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fanombohan'ny fanadinana teto amin'ny fitoeram-panadinana Jujira Bearvelo androany maraina. 2,790 ny isan'ny mpiadina. 5,990 ny sokajy A, 2,790 ny sokajy B. Dia ny tsy tonga ny adina tamin'ireo mpianatra ireo zany dia ny totaly 7,20. Dia ny 3,70 tao amin'ny sokajy A dia 4,20 tao amin'ny sokajy B. Ny mpiambina nataontsika hoe ny surveillance dia tonga daholo zany nanatanteraka ny asany na ny surveillance de cour zany na ny surveillance de salle. Ny membre de secrétaire rehetra ihany koa dia tonga nanatanteraka ny asany. Raha fehezina zany dia nisotra ara-dalàna mpilaminana ny teto amin'ny centre lycée Bearvelo tamin'ity tapany maraina ity. Ny taranja malagasy no natrehan'ny mpiadina io maraina io. Ny science de la vie et de la terre kosa ny tapany ariva. Matematika sy frantsay raha ampitso. Tantara sy géographie ary fanabeazam-bony alarobia maraina ary fizika ny tapany ariva. Ny taranja anglisy, allemand na espaniola kosa no mamarana ny adina ny alakamisy maraina. Azoazo ho ny mpiadina ny taranja malagasy natrehan'androany. Malagasy tena nahoana izy tao? Ihany mora sarotra. Ina matiera tena atahorana indray dia ina kosa ny tena tsy mampatahotra? Mampatahotra zao fizika sy matematika. Dia ankoatr'izay tsy manana. Dia zany option ino? Option A, B. Atony. Le inona no tena antonotony? Le fitsipika. Dia ina zany zao matiera atahorana indray? Matematika. Dia zany option ino? B. Option B dia matahotra matematika ve? Géométrika ny atahora. Dia matahotra be mihitsy amin'ilay izy. Tsy hoe be ka. Dia ina no tena tsy atahorana indrindra? Histo zéro. Ny tsara fa misy zavatra tsy hay. Misy zavatra tsy hay fotsiny. Sarosarotra ihany zany. Dia ina zao matiera tena atahorana hoe? Matematika sy fizika. Dia raha option ino? A. Manerana Madagasikara, misy 7,920 alina sy 3 hetsy ny mpiadina ka teratany vahiny 2,10 amin'ireo. Misy 7,707 alina sy 1 hetsy kosa ny mpiadina amin'ny sokajy A. Raha toka 4,700 sy 7,5 alina sy 1 hetsy ny ao amin'ny sokajy B. Misy 7,20 ny mpiadina manana fahasamihafana ka 5 jamba, ray manana olana ara-pahitana, 7,20 marenina ary 10 semba nara-batana. Mitsinjara amin'ny fitoeram-panadinana misy 9,9
raha toka 7 sy 700 sy iray alina ny efitra ny mpanadinana ary 7 ny fitoeram-pitsarana ireo mpiadina. Marina moa fa na dia andro tsy fiasana aza ny rampitsy 20 Jolay noho ny Eid el Fitr sy ny Eid el Adha dia tsy misy fiovana ny tety andro mpanadinana araka ny fampahafantarana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Eo amin'izay vavaon'ny akon'ny fanadinana BEPC izay hatrany dia nizotra tampelaminana ny fanadinana BEPC ho an'ny Sisco Thomasina voalohany tao amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny draine Atsinanana. Mahatratra 420 sy 1 alina ireo mpiadina voasoratra anarana manerana ny draine Atsinanana. Ny 120 sy 309 amin'ireo kosa tao amin'ny fari-padidim-pampianarana Thomasina voalohany avokoa izay niparitaka tamin'ny foibe mpanadinana 420. Ambony tandro mpiadina tsy tonga niatrika izany tany atoerana satria dia misy 300 ireo mpiadina no tsy tonga niatrika ity fanadinana BEPC nanomboka tamin'ny androany ity. 12 taona kosa no zandriny indrindra raha 70 taona kosa no zokiny indrindra nanao ity fanadinana ity tany amin'ny faritra Atsinanana. Lafomba voan'ny fahasalamana indray dia ireo mpiasa ivahiny amin'ny Frantsa ka navita ny fatra roa amin'ny vaksiny Covishield dia afaka mivezivezy any Frantsa manomboka izao. Izany no nivohitra tao anatin'ny fanambarana nataon'ny gouvernemanta frantsay tamin'ny omaly. Maro moa ireo nanao fankasitrahana mikasika izany fanapahan-kevitra izany. Nambitso versitraka eo amin'ny sariny Matteo Prince. Nanambarany Premier Ministre Frantsay Jean Castex fa ny vaksiny Covishield dia iray lasitra amin'ny vaksiny Vaxzevria izay vokarin'ny laboratoire AstraZeneca satria mitovy amin'ny sérum ampiasain'izy ireo izany. Nambarany fanjakana Frantsay fa efa ampiasaina amin'ny firenena marobe eto ambonin'ny tany io vaksiny io. Isan'ny mahazo fanamorana noho izany ny fidiran'ireo indiana vita vaksiny sy ireo avy amin'ny tany afrikanina nampiasana io vaksiny io. Araka izany, nankatoavin'ny Frantsay ny vaksiny Covishield vokarina avy any Inde mba ho isan'ireo passe sanitaire na fepetra ahafahana miditra ny la Frantsa. Marina fa ny 7 Jona lasa teo no niroso tamin'io fampiasana passe sanitaire io i la Frantsa mba ahafahana mamerina tsikelikely ny fiainana andavanandro ny mponina ao aminy sy ahafahana mifehy ny fiparitahan'ny aretina. Vaovao mafaly zany ho an'ireo izay nisitraka ny vaksiny Covishield nanomboka ny 10 Mey lasa teo. Mariana moa fa anisan'ny antony niroson'ireo olona tamin'ity vaksiny avy any Inde ity dia noho ny fivezivezena ny ivelany. Misy kosa ireo nanaovana fanadiadiana nilaza fa tsy tokony hisy ny fiverimberenana amin'ny fanapahan-kevitra tahaka ny filazana fa tsy eken'ny la Frantsa ilay vaksiny Covishield tahaka ilay fanambarana nataon'ny masoivio Frantsay ny 15 Jona lasa teo. Mety za matona nakatavany fa tokony aloha natongavany zany dia tokony nakatavany ndray satria manina moa nakatavany ndray alizy amin'izao tsy tokony miovaiova ohatra fa izy zany dia tokony iny hatrany afara. Tao anatin'ny herinandro maromaro nandinika ny gouvernemanta Frantsay tamin'ilay fanapahan-kevitra niraisiny mikasika ny Covishield ho hiatrany ny fanambarana alefahana ihany koa ny fitsipika fihibohana ho an'ireo vita vaksiny Covishield tonga ny la Frantsa. Isan'ireo firenena afrikanina toantsika tena nampiasa ny Covishield ny Republika Demokratika ny Congo sy Nigeria. Firenena Europeana 12 amin'izao no nankatoa ihany koa ny vaksiny Covishield avy any Inde, Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Lettonie, Pays-Bas, Slovénie, Espagne, Suède ary Suisse. Tsara ny manamarika fa amin'ny 10 Aogositra izao no tonga eto Madagasikara ny vaksiny Covishield andiany faharoa. Ny pejam-bavaon'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra indray dia mitombo isan'andro ireo sarety miasa eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao na sarety taristanana izany na ny sarety omby. Ankoatra ny tsy fanajana ny lalàna sy fitsipika mifehy ny fiarahamonina, maro ihany koa ny olana ateraka izy ireny eo amin'ny lafiny fifamoivoizana. Saingy tsy azo idivirana ihany koa nefa ny fahantrana iainan'ny ankamaroan'ny vahoaka izay mitady ny ankohanina isan'andro. Nanao ny fanadihadiana momba izay injavandrima efa eo amin'ny sary sy rindratsany Andry Rakoto Malala. Saika isan'andro no ahitana sarety mitondra entana sy mitondra olona mifamoivoy eto andrenivohitra.
Ny ankamaroan'izy ireo dia saika mifototra amin'io avokoa ny asa fivelomany. Tsy mifidy entina ary tsy mifidy lalana andehanana ihany koa. Maro ireo mpampiasa lalana no sorena amin'izy ireo. Miteraka fitohanana fifamoivoizana izy ireny matetika ary misy fotoana aza mahatonga loza ihany koa. Lôjika be zany fa tonga dia izy zany dia le resaka embouteillage zany no tena mibahana be zany sarety zany tokony hanana ny lalana manokana mihitsy nohatra miverina ohatry ny taloha. Raha ianao mahita zao dia mibahan-dalana eny izy sendra lasa lohanao dia mibahana ny lalanao eny izy. Dia taxi be foana manko tena victime raha vao ohatra nefa le sarety tsy mba manara-dalàna mihitsy zany le sarety. Klaxon eny zany izy tsy vao may izy milalao eny amin'ny lalana eny. Amin'ilay embouteillage aloha zany voka-tsatsaterana satria rehefa mahazo eny ampovoan-dalana izy dia tsy miala mihitsy. Etsankilany misy ireo mpitarika sarety toy ny tsy andotam-penaka no manaraka ny lamy manapetraka ny tompona andraikitra mikasika ireny sarety mandeha eny an-dalambe ireny. Toy ny fanajana ny ora izay ahafahan'izy ireo manao ny asany. Voalaraka fa nisy ihany lalàna hoe amin'ny enina maraina ka tsy amin'ny enina arivo izay manaja ny lalàna io le amin'ny maraina. Fa eo amin'ilay amin'ny sivy zany tsy mahazo mandeha zay sy leo amin'ilay mandalo no lehibe. Zareo mandefa ihany fa le embouteillage be aloha mijanona izay. Tsy ny miakandrefana zao tsy mahazo mandeha zay raha tsy mitapitra mihitsy ny amin'ny sivy sasany. Le izy aloha fa nisy fivoriana ihany dia misy lera le azonay andehanana. Dia manaja an'izay izay. Tsy le maraina iny zao izay mandeha amin'ny efatra maraina dia farany eo amin'ny sivy eo. Ny tsapa dia mbola ezaka goavana ny fampanajana ny lalàna sy ny fitsipika handrindrana ny fiainam-pirenena satria maro loatra ny olona mahantra ka na ny ankoanina an'io aza mbola kamatatra. Ny fitombony sehatra tsy ara-dalàna toy itony ihany koa anefa no marika famantarana fa mahantra ny firenena iray. Vavaon'ny fanatanjahantena dia nobatain'ny COSPN eo amin'ny sokajy lehilahy sy ny handball sokajy vehivavy ny amboara teo amin'ny fiadiana ny ligy eo amin'ny taranja basketball izay notanterahana tany amin'ny kianja mitafo ny Fianaratsoa tamin'ny andro ny omaly. Notolorana nandritra io fotoana io ihany koa ny amboara ho an'ny ekipa Rotota miaraka tamin'ny Lelavola mitetina Enetsy Ariary. Iando Miaratiana sy Mano Randray Malala. Nazava ny lalan'ny COSPN teo amin'ny sokajy lehilahy sy ny handball sokajy vehivavy eo amin'ny taranja basketball omaly nandritra ny lalao fiadiana ny amboara ny ligy matsiatra ambony atao amin'ny kianja mitafo ny Fianarantsoa. Nivoaka sempotra ny COSPN tamin'ny fanombohana ny lalao izay nifanandrinany tamin'ny Sebam Maboendy atao amin'ny fiafarany ampahefaptaona voalohany 12 no 14 ny isan'ny nosarahany Rotonta. Ny anao zay ratrany anefa izy ireo ka 7 no 13 no isan'ny sarahany Rotonta teo amin'ny ampahefaptaona fahatelo no tazomin'ny COSPN hatramin'ny faran'izany ka nibatan'ny fandresena tamin'ny isa 10 no 5 tamin'ny fiafaran'ny lalao. Ny tolakandro hariva no nanaovana ny lalao famaranana teo amin'ny sokajy vehivavy. Ny fandona tamin'izany handball sy ny SBBC Boendy. Ny adiny lalao nitarika tamin'ny isa 14 no 12 ny SBBC tamin'ny ampahefaptaona voalohany ary mbola izy ireo ihany no nitarika tamin'ny ampahefaptaona faharoa teo amin'ny isa tery de tery 30 no 20. Tsy nanaiky lembenana tamin'izany handball tao aorian'ny fizaram-potoana fa nampiseho ny fahaiza miaraka. Nivatsika nisa teny amin'ny tablao 5 no 2 ny isa ateo amin'ny ampahefaptaona fahatelo ary isa mavesatra 17 no 17 no nisarahany Rotonta tamin'ny fiafaran'ny lalao. Omaly ihany no nanolorana ny amboara ho an'ny reto ekipa roa ireto. Fa isy ny hetsika fampiratina mikasika ny asatanana malagasy izay entina maneho ny mahamalagasy sy ho fampatsiahivana indray fa misy ary ilaina ny vokatra vita eto Madagasikara na ny vokatra vita malagasy izany indrindra ireo asatanana izay ny vahiny avy any ivelany no tena betsaka manjifa azy noho ny eto an-toerana raha ny fanazavany ny mpikarakara hetsika ny resaka tamin'ny Nambenjoa Veritsitraka sy Mateo Prince. Averina indray ary ampahafantarina trany amin'ny mpanjifa sy ny malagasy rehetra ny lanjan'ny asatanana malagasy ny antsaran'izany asatanan'izany ary indrindra ny firoborobony. Tsy tokony fantoka intsony amin'ny hoe lafo ary tsy takabidy ny asatanana vita malagasy fa samy manana ny sokajiny ary samy manana ny kalitaony ny entana rehetra raha ho an'ireo mpivarotra sy mpanao asatanana ary natao ho an'ny rehetra izany raha ny fanazavana. Tokony ahomby malagasy raha ohatra ka mandala kolontsaina mamalagasy ka anisan'izany nanaovanay ny fikarakarana hoe salon de l'artisanat io.
ny asa tanana malagasy dia manana ny ajany sy ny asiny. Ahoana ny ahafahana mitaizany sainy malagasy anjifa amin'ny vidiny sahaza amin'ny fahefa-mividiny. Dia anjaran'ny mpanao asa tanana malagasy zany mijery hoe raha sarangana olona ohatry ny ahoana ty zany marika anankiray reo fa ty zany any amin'ny vidiny sahazany rehetra, ty any amin'ny vidiny sahazan'ny atonontonony ary ty amin'ny vidiny sahaza ho an'le mety manana fahefana ambony mihoatra n'le atonontonony sy le saranga rehetra zany. Azo tombony ihany koa ireo rehetra andray anjara amin'ny hetsika, isan'izany izao ny fahafahan'ny mpivarotra ahazo mpanjifa sy hanondrana entana any ivelany amin'ny alalan'ny vovonana iraisam-pirenena miara-miasa amin'ny mpikarakara. Anjarantsika sy anjaranareo ilay mpiangaly ny asa tanana malagasy vita eto Madagasikara no mampafantatra anazy ao anatin'ilay plateforme. Dia anjaran'ny zareo izay le olona ataontsika hoe lina amin'ny asa tanana vitantsika ny ivelany manao commande sy aminay fa aminareo mivantana. Zany hoe ny tanjon'ilay plateforme zany dia fanapariahana sy fampiroboroboana ny asa vita malagasy, indrindra ny asa tanana ny tena resahana eto rehefa mety ho asa tanana vita malagasy. Tsy hoe sarisikotra antsika mantsy eo resaka hoe asa tanana malagasy artisanat dia hoe sarisikotra foana zay, fa misy ny akanjo, misy ny kiraro, zany hoe rehefa mety tenu vestimentaire, accessoire hitao daholo zany, na ny resaka vato koa misy ao. Songadina ihany koa ny lafin'ny fizahantany sy ny fisakafoana samihafa mandritra ity hetsika fampiratiana sy varotra ny asa tanana malagasy ity, izay ho tanterahana ny 2020 hatramin'ny 17 ny volana Jolay ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina raha ny fampitam-baovao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia niroso tamin'ny fanadiovana fobe ireo tanàna maro ny ao Eropa amin'izao fotoana izao. Taorin'ilay tondran-drano na herivaika na fahatesan'olona sy naravana foto-drafitrasa maro. Tondra amintsika izay vaovao izay namana mpanao gazety Ando Miaratiana eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Efatrandro tao aorian'ilay tondran-drano na herivaika izay nandravarava tao Eropa. Niroso tamin'ny fanadiovana an-tanàna ireo mponina, mamoaka fotaka anaty trano, manala ireo fako aman-taoniny. Pilatsaka amin'ny sitrapo maro ihany koa no nifandrimbona sy nanampy azy ireo tamin'izany. Raha ny taremarika, efa tafakatra hatrany amin'ny 70% ireo maty tany Allemagne. Olona maro no mbola karohina. Isan'ireo faritra tena voakasika ary nitondra takatra goavana tamin'izany ny tanàna n'ireo ny Palestina any atsimo andrefany Allemagne, mananika hatrany amin'ny 12% ireo maty tany an-toerana. Any Belgique, 130 ireo namoy ainy, anjatony maro mbola tsy hita popoka vokatry ity loza ity. Saika efa anaty ny fanadiovana ny tanàna ny ankamaroan'ireo toerana toy ny Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Luxembourg ary Suisse rehefa onjanona ny Orambe. Efa naverina amin'ny laona ny herinaratra any amin'ny toerana sasany. Isy ny fanampiana vonjomaika atolotry ny gouvernement tany toerana izay mitentina hatrany amin'ny 300 tapitrisa euro ankoatra ny fanarenana goavana. Saingo andreo olona anarivo ny veritrano atao mbola lavitra ny fanarenana treto. Pejam-baovao politika dia nisy ny hetsika tany Frantsa sy tany La Réunion ny sabotsy lasa teo nataon'ireo diaspora any ivelany mitaky ny mangarara sy ny fahamarinana ary ny tamberina andraikitra eto Madagasikara. Isan'ny tena nisongadina nandritra ny hetsika tany Paris sy tany Montpellier dia tena nanao ny asany any mpitandro filaminana satria dia niaro ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Mamitina izay vaovao izay Germain Menjanary teo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarla. Miala Rajoel, miala ny jadona. Izany no nameno ireo solabaventy tany Paris la France, ny sabotsy lasa teo. Tahaka izany ihany koa ny tany Montpellier. Ny tena mahavarina tamin'ireo hetsika ireo dia nisy mpitandro ny filaminana, saingy kosa niaro ireo mpanao fihetsiketsehana izy ireo. Aty amintsika nefa raha misy ny faneho-kevitra toy ireny dia fampiratiana fitaovam-piadiana no misy, fampiasa kely mpamoretana toy ny tranga ny 20 ny volana Febroary lasa teo. Tsy misy intsony ny hoe natao tandroka hiaro ny vozona ny mpitandro ny filaminana. Entitra no nilaza ny mpahalalana iraisam-pirenena Arlette Ramarson nandroany fa mila mianatra tahaka ireny ny mpitondra eto amintsika satria voafaritry ny lalàna iraisam-pirenena mihitsy ny faneho-kevitra sy ny firotsahana an-dalambe. Raha ny ao anatin'ny lalam-pandrenana eto Madagasikara dia voarakitra ao amin'ny andiny ny 10 izany. Fa reny ny tena hoe demokrasia. Zany hoe ianao manana zo midina an-dalambe, zay tsy fantatry ny
tsy fantatry ny fanjakana mihitsy anga mana hodiny tsy fantatra manana zo ianao a midiny eny an-dalambe any an-da fiara raha hoe miakatra ny vidin'ny mofo a dia ndatsaka an-dalambe ny olona hoe miakatra ny vidin'ny mofo fa tsy anona ny etsika ninninona zavatra hoe miakatra ny vidim-piainana nga misy sampotra matahotra dolodolo satria samborona fa ny tena izy zany tokony anaranao monsieur le président zay zavatra zay a zay modèle anankiray zay monsieur le président de la république avy aloha ny olona satria vao maika ampitrotra ny olona vao maika ampatesitra ny olona vao maika le olona tsy tianao fa rehefa tianao hoe ho tianao le olona i comprendre anao je dis bien na tsy tia raha comprendre anao a dia avy aloha ny olona rehefa hoe mandeha any an-dalambe dia ianao mandeha fampitandro filaminana fa hoe hiaro an'ireo olon'ireo mba tsisy korotana zay no azo atao fa tsy ho samborina sana amin'le manao kanjomena dia samborina zony anie zony ange zany zany natao hoe droit zo aneo ny heviny manana zo izy aneo ny heviny na opposant izy na inona manana zo izy anao zany ka zay ny tokony ataonao hoe mampitandrina manina moa izy isiny filaminana dia mandefa maramila fa mba isiny filaminana mba hoe hiaro an-jareo indrareo na izanaiza hatrany amin'ny Nations Unies rehefa hoe tonga eo amin'ny devant eo anoloan'ny bronay izy tamin'izaho mbola niasa tany Nations Unies izaniza mety tonga eo na Afghanistan na inona dia arovana izy arovana dia velao izy tabataba velao izy teniny zay tiany tenenina satria mila fantatra koa inona ny zavatra ao anatin'ny fony ka mety reny nataony reny zany hoe ny aty zany raha tena dinihana zany a dia ohatrany hoe zafady ny tenenako zany tsy misy démocratie zany mangataka ny vahoaka isaina tsara amin'ny manaraka eo hoe iza no tokony hofidiana moa ity pahalalana iraisam-pirenena ity na mafisiny fa misy tokoa ny demokrasia eto Madagasikara saingy demokrasia natao ho an'ny mpomba ny fitondrana sy ny mpitondra ihany izany efa nisafidy ho tany demokratika anefa i Madagasikara ka tokony ho ajaina izany lalàna efa napetraka izany fa iarahan'ny rehetra miaina amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tsikaritra maro anefa dia tsy mahava olana momba izany mihitsy izao mpitondra fanjakana malagasy izao atao zaritazana mihitsy aza ny fanaovana atsirambina izany mba entina anabatona ny vahoaka malagasy Germain Menjanary sy Toky Ramarla fanontaniana mipetraka hatretony hoe tena manana politika anarenana ny toe-karena ve i Rajoelina nandray fitondrany i Rajoelina ny taona 2024 ny ari-karena fahobe dia 5.200 nateo aza ny tetezamita ara-politika nanampy ireo mpiara-miombonantoka ny taona 2024 ny krosofahana ny toe-karena teto Afrika noho ny Covid-19 nilatsaka ny PIB ho an'ny Madagasikara ny taona 2024 tsika no niarana fidinana tampoka ny ari-karena fahobe tsy nisy intsony ny fanondranana entana anivelany ny sandam-bola ariary dia nitotongana saingy ny fanampiana azo avy amin'ireo mpiara-miombonantoka no nahatonga ny ariary maro toerana naleo ny fanjakana nitazona ny fanampiana ao anatin'ny kitabom-bolam-panjakana mba hamaro toerana ny ariary toy izay ny ampiasa vola anarana toe-karem-pirenena raha ny orinasa tsy miankina no tokony nampiana dia naleo ny fanjakana nampiodina ny vola tamin'ny alalan'ny plan Marshall 9 miliara ariary izay tsy hitapopoka ny momba azy rehefa manao relance ianao a zavatra mitondra vola ho amin'ny kitapo-panjakana ho an'ny trésorerie malagasy ny atao fa tsy manao EPP tsy misy vola miditra amin'izany tsy manao kianja manara-penitra inona ny vola miditra amin'izany any amin'ny tourisme nijerevanao hoe ahoana ny amelomana an'ilay tourisme mba azo vola zavatra betsaka no zavatra azo raisina amin'io jerevanao koa hoe ahoana ny suite-ny vanio ahoana ny lasantsy ty lazainao foana fa reninao nefa nitazominao eo le izy ary tsy maintsy hiakatra le vidin'ny lasantsy io dia ahita raharaha be tsika eto atoato akoatran'izay ny sandam-bola tsy resahako akory masika raha miteny hoe tsy ampy kokory zalahy tena tsisy zéro fa tsy mety io ataony io diso lalana izy dia mba manaiky ianao hoe tsy hainao le izy fa mba maron conseil an'ny olona zay azavakanao zao le izy ny croissance économique atsika izany inge raha mahita io monsieur io zavatra atao rehetrarehetra ny manahirana azy zao dia ny hoe volana angalariny tary ny tsemana ny ery volana alaina tary atao ary zay nefa tsy mety
rehefa misy vola ataonao dia marahanao ny orthodoxie financière. Io vola farany hoe nahazo 1 milliard 100 millions io nge amin'ny 2026-27 ihany vao décaissé. Dia iny anaovanao iny tsy vity tsisy ilan-Rajoelina io na kely ary fa rebirebena fitedahana fotsiny io. Ny ao ambadika io 100 milliards le izy isan'ny pays africain 54 pays. Dia eritrereto amin'izany itsika 1 milliard ny azo. Dia eritrereto nisy nahazo roa avo eny na telo eny zany par rapport amin'ny Madagasikara. Dia iny dedadedahanao amin'izany sady mbola vola tsy raisinao amin'izao. Ny anaovana an'io dia araka le resako teo hoe relance économique, création d'emploi zany. Dia indrindra vidina vaksà. Nefa jerefy ty problème amin'sio ty. Aiza zany ny tena lalana le atsika amindreo. Fa aza midedadedaka rehefa tsy hay, tsory fotsiny mety tsy mahay dia ampy. Dia maka conseil amin'ny olona mahay. Azo natao tsara no nampiroborobo ny famokarana anatiny sy nampiana ny fanafarana entana avy any ivelany. Nanana fotoana isika nanarina ny famokarana anatiny. Raha nampiasa vola tamin'ireo tetikasa mipaka mivantana amin'ny sosialim-bahoaka toy ny masombolo ho an'ny mpamboly, ny fanamboaran-dalana, ny tohadrano samihafa ho amin'ny fampandrosoana ny tantsaha. Fotoany ny taona 2024 iny na ahafahana nanatratra ny faleovantena arabary inona nefa no safidin'ny fanjakana. Nanafatra vary avy any ivelany ka nailika ireo tantsaha. Ny safidy anangana fotodrafitrasa mihitsy ny fanjakana fa tsy mamaly ny filan'ny toe-karena, Colisée sy ny kianjan'ny Barea. Ny indostria sy ny angovo no tokony imasony ny fanjakana raha mikasa anarana toe-karem-pirenena. Vaovao mahakasika ny fitsitsara-pahefana eto Madagasikara kosa indray dia sonom-bavam-bahoaka iray androany no nitondra ny heviny mahakasika izany. No mafisy nandritra izany fa sakana ho an'ny fampandrosoana eny fotony ny tsy fanajany mpitondra fanjakana ny lalàna eto Madagasikara. Mbola Germain Manjanary sy Tokirama Atrany. Ny lalàna laharana fa 420 tsipika 420 tamin'ny fa 17 ny volana septambra 420 no mifehy ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana eto Madagasikara. Atreto, ny komina ihany no misolotena ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana raha tokosa ka ny faritra na ny région dia tantan'ny gouvernour izay olom-boatendry ny filoham-pirenena. Ny komina dia manana andraikitra iantoka ireo asa eny fotony hatrany amin'ny fokotany. Saingy noho ny satan'ny fokotany, ny lehiben'ny fokotany izay tsy olom-boafidy fa tendre ny lehiben'ny distrika. Solotena mpanjakana izay eo ambany ny fiahiny ministera ny atitany. Sakana ho an'ny fitantanana eny fotony izany ka tsy afaka manao ny asany noho ny fametrahana politika amin'izany ireo ben'ny tanàna sasany. Io sata io dia mifanohitra amin'ny foto-kevitra ny lalàna mifehy fitsinjara-pahefana izay mifototra anefa amin'ny faleovan-tena ny vondrom-bahoaka paritra. Tena vahaolana tena matotra amin'nairetina ampandrosoana ty Madagasikara tia dia ny fanajana ny lalàna dia indrindra fanajana lalam-panorenana. Ka mijery resaka hoe fitsinjara-pahefana tena izy nareo tsy misy an'izany eto e. Ary zay ny tena problème eto amin'ty Madagasikara ty, zay ny tena olana. Raha tsy tena resaka fividana filoham-pokotany. Fa voalaza amin'ny lalam-panorenana fa ny chef-pokotany rehetra dia tokony fidina, tsy misy an'izany eto fa tendrena fahatany fotsiny président pokotany eto dia tsy mba sarotiny amin'izany toerana mamisy azy hoe chef-pokotany zany fa matahotra le sezakeliny izay nanendreny amin'ny ministre ny intérieur dia tsy mijery le tombotsoa eny fotony tsy mijery ny fampandrosoana eny fotony fa mijery le toerany. Raha vao an'izao dia sao dia ohatran'izao sao dia miala eto sao dia miala eto zao kanefa tadio tsara fa ny fampandrosoana ny firenena anankiray dia miala eny amin'ny fokotany. Any zany no tokony jerena aloha le fitsinjara-pahefana aloha zany any no tokony jerena aloha fa tsy tendrena fahatany tia. Ary zay ny tena problème, zay ny tena olona tsy ampandroso ty Madagasikara ty. Ka rehefa eny fotony aloha tsy mandroso eny andre dia fa dia tsy androso mandrakizay Madagasikara. Raisina fotsiny zao andresaka conseil mpanolotsaina aty amin'ny faritra tsy misy an'izany any tsy misy an'izany nefa reny mpanolotsaina amin'ny faritra reny no afaka manampy lehibe amin'ny faritra hijery hoe inona fampandrosoana tsirairay misy any amin'ny commune tsirairay any, misy any amin'ny faritra misy tsirairay avy any fa tsy misy an'izany eto. Fa ny zavatra misy eto dia ny gouverneur dia sady mpanolotsaina no mpanatanteraka aiza misy zavatra andeha ohatran'izany araka le fiteny ankehitriny hoe sady mandidy mihinana. Raha tsy aiviny dia mbola betsaka ireo komina izay tsy manana ben'ny tanàna voafidim-bahoaka amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay nambarany prime ministre lehibe ny gouvernemanta
fa miandry fahataperan'ny covid-19 vao afaka irosona ny fanatanterana ny fifidianana amin'izy ireo. Izany tokoa ve ny olana sa inina tsy atao mihitsy izany mba ahafahana mametraka izay namanamana amin'ireny komina ireny. Voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna mifeny ny fifidianana mantsy ny famerenana sy ny fanatanterahana izany fifidianana izany araka ny andininy 420 aorin'ny 420 andro rehefa avy namoaka didiny tribunaly administratif. Fanandeny resaka tatoato fa mety isy ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta raha izy rizotra amin'izay tokoa ary dia toy ny ahoana ary ny toetoetra ilaina amin'izay maministra izany toy ny ahoana ihany koa ny fepetra tokony arahana mbola so ny mavambaoka ny Madagasikara no sady kestora fahatelo eo anivon'ny anteny miram-pirenena no mamaly ireo fanontaniana ireo atao anatin'ity fanadihadiana nataony Jessica Miray sy Tahirinena ranary ny rina ity. Izy tokoa ve ny fanovana mikambany gouvernemanta toa ny mpanona ny filoha mihitsy aza ny miantsoantso ny tokony analana ministra sasatsasany tsy resy lahatra intsony amin'ny mpikambany gouvernemanta. Nisy olo-mavambahoaka IRD aza milaza mihitsy fa misy miavonavona amin'ireo ministra ireo ka tsy mety resaka amin'ny député. Raha iroso amin'izay tokoa ary ny filoha toy ny ahoana ny toetra tokony ananana izany ministra izany. Voalohany indrindra olona tokony mahafantatra aloha inona ny asa miandry azy satria ara-drafitra dia izy no anisan'ny mpandray anjara voalohany indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa-panjakana na ny PGE zany izay miainga avy any amin'ny vinan'ny lehiben'ny mpanatanteraka eo ambany fitarihan'ny lehiben'ny gouvernemanta. Mila olona resy lahatra fa ny olana mantsy tsy tatoato indrindra rehefa anaovana antso-sokatra be ireny ny toerana sy ny andraikitra ministra dia miazakazaka daholo fotsiny na olona tsy resy lahatra raha fa maika te-hanao ministra fotsiny ary fanekena fa hiasa ao anatin'io rafitra io ny rafi-panjakana misy mihitsy moa zany eto amintsika eto Madagasikara zao régime semi présidentiel semi parlementaire ny misy eto mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta sy mpikambana ao anatin'ny parlemanta dia tokony samy malala zay tokony samy manaiky fa zay ny rafitra misy fa tsy eny am-panatanterahana ny asa dia entin'ny ambopo diso toerana sy entin'ny hoe finiavana tsy mahalala tsy mino hoe tsy ahalala mihitsy reo mpikambana amin'ny androm-panjakana ireo fa entin'ny finiavana tsy tia halala rehefa mahazo an'ilay andraikitra dia tsy manaja an'ilay rafitra sy ny antanatohatra. Marina fa tamin'ny 7 ny volana aogositra 2024 no nisy ny fanovana gouvernemanta farany. Tamin'ity taona ity dia nandrasana izany tamin'ny 9 ny volana janoary 2024 saingy tsy nisy. Raha tsy ahivina dia misy ny contrat programme ny fanarahany filoham-pirenena amin'ireo ministra isaky ny enim-bolana. Andrasana hatramin'izao ireo tombana sy asa vitan'ny ministra tsirairay. Raha ny zavatra tao anatin'ny herintaona nijoroan'ny gouvernemanta dia tena mihisatra ny asa fampandrosoana ataon'ireo ministra. Araka izany tsy afaka ahotanana ao anatin'ny gouvernemanta intsony ireo ministra tsy mahafa-po satria mila afainganana manomboka eto ny fampandrosoana ny firenena. Fa amin'izao fiatrehana ny fanadinam-panjakana BEPC izao dia tsy nanadino ireo ankizy hiatrika izany ny solom-bavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry tamin'ity androany ity nitondra izay voatsirambony tanany ny tenany ho fankahirezana sy ho fanomezana tsodrano ireo mpianatra anala fanadinana teny Ambohimanarina. Anjava-Andriamahefa sy Andry Rakotomalala. Toy ny mahazatra dia tonga nanome vatsy ho fankahirezana sy ho fanohanana ireo mpianatra manala fanadinana BEPC teny Ambohimanarina nisy olo-mamahoaka Todsoa Andriamampandry. Zava-dehibe hoy izy nisehatra ny fanabeazana ka rariny loatra raha mitondra izay voatsirambony tanana hanampiana azy ireo. Maray aman-dreny tena zany dia ny rarosoan'izy ireo ary ny tsodranoan'izy ireo mba hita fahombiazana amin'izany fanadinana izany ary mba ho Todsoa amin'ny tanjona izay irina ry zareo amin'izany fanadinana izany ary nitondra bavaka ho azy ireo manokana ny tenako sy ny mpiara-miasa dia nanaraka izany moa dia niteny nanome vatsy koa ny tena zany mba ao an'izy ireo ary ny teny koa zany ny akabeazan'izy ireo hoe rehefa vita io dia misy sorti kely mba ataon'ny mpianatra eto Ambohimanarina izay nanalan'ny BEPC eo koa zany izay anala baccalauréat mba misy fiarahana kely dia na amin'ny fanampinan'izy ireo koa zany amin'ny fitaterana an'izy ireo amin'izay
excursion zay kaikana taon'izay dia teo moa za dia namela betratra ihany koa zany a no avy rehetra amin'ny resaka fianarana sy zavatra tokony hatrehana rehefa hiatrika fanadinana sy ny aorinan'ny fianarana zay tokony atao. Ankoatra izay nanamafy ity solomahamahooka ity fa mba nijavatra tanteraka ny lafin'ny fampianarana eto amintsika. Porofon'izany ireny fanadihadiana lalina nataon'ny Transparency International ireny izay nanatsikafina ny fomba fiasan'ny fanjakana mikasika ny fanabeazana eto amintsika. Ny zava-misy amin'izao zany dia tsy mandeha amin'ny laony mihitsy ny fomba fampianarana eto Madagasikara ary eo ihany koa zany a ny fotodrafitr'asa izay misy izay lazaina fa manara-penitra izay navoaka ny Transparency International ireny fa hoe lazaina fa école manara-penitra nefa zao dia efa mitatesahady simba ary marché izay natao tamin'izy ireo nahazahoana azy dia tsy mazava nisy vola voahodikotina teo tsy mazava zany ny tolobidy sy ny tolotr'asa izay menandreo fournisseur dia zany no midika fa misy zavatra kaboraraka eto misy fananaodigodonana eto ary misy tsy fahaiza-miasa zany eto amin'ity firenena ity. Na dia eo zany efa izany dia tsy mitsahatra ny manakaiky vahoaka hatrany ny solomahamahooka totosoa andriamampandry indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay mampikakaiky ny ankamaroan'ny vahoaka ankehitriny. Nasabotsy lasa teo ohatra dia nizara akanjo kilalao ho an'ireo ankizilahy natao didipoitra teny amin'ny boribory-tany fahinana teny ity solomahamahooka ity. Fateboka telo ny vohitra tao anatin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity izay iarahana amin'ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Toliara pasteur Tsaramy Edouard izany. Ankoatra ny kongresy ho fanavotam-pirenena dia nisongadina nandritra izany ihany koa ny mahakasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tamin'izany indrindra no nilazan'ny pasteur Tsaramy Edouard fa tsy ara-hitantana amin'izao fitondrana izao izy ireo ary mbola nomafisiny fa tsy mieritreritra ny anonga-panjakana ny eo anivy ny fanoerana. Iando miaratina sy mano Randriamalala. Ny RMDM tsy mieritreritra naky ao anatin'ny fisainana sy ny politika ataony hieritreritra hoe fanonganana fanjakana. Fa ny fanjakana no manofy ratsy. Izy manofy ratsy nefa mihaino tantara mpanosavy, mihaino tantara angatra nefa ianao mpanofy ratsy. Mitady olana ho azy ny fanjakana. Ino ny irairainao zavatra ataon'ny mpanohatra nefa ianao matahotra amin'ny fitantanana ny firenena tsy mahomby, amin'ny fiainana vahoaka malagasy zay tafahitsika ao anatin'ny fahantrana. Miaino an'izany ianao. Anika rehefa manao analizy ny mpitondra fanjakana ka ataon'ny polisy sy ny moin dia mieritreritra izy hoe miongantsika. Satria hainy ane zany, satria izy mpanao an'izany. Fa itsika tsy mpanangana, tsika tsy mpandrava, fa tsika mpanarina an'ity firenena ity. Ka ny fiarovana an'ity firenena ity tsy ho latsaka anatin'izany hoe lavaka mangitsokitsoka izany no ijorotsika ka ankehitriny. Tsy maintsy mijoro kosa itsika, mitsangana isika, satria le firenena sy ny taranaka faramandimby no andeha vonjena mba tsy ho tratra ny fahafatesana amin'ny zao fotoana iainantsika izao. Fataky ny mazatra dia loha hevitra maro no novelabelarina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity andro hoany ity. Isan'ny songadina ny mikasika ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Nambarany solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafi fa faty antoka ny fananana Madagasikara tanora manam-pahaizana. Mialy raronombana sy manora Andriamalala. Tratratratraina hatrany fa ny tanora no avy ny firenena. Tsy izany anefa no zava-misy eto amintsika raha ny sedra sy ny olana ralovan'ny sehatra ny fampianarana amin'izao fotoana izao no jerena. Fitokonana etsy, fitokonana eroa. Fanamavana-danja ny fampianarana sy ny fanabeazana no hita taratra amin'ity fitondrana ity. Maro ireo tanora malagasy manam-pahaizana sy nahavita fianarana saingy tsy mety mahita asa mifandraika amin'ny fianarana noratovina. Antony tsy fisian'ny tolotr'asa sy ny fisian'ny famoronana asa eto an-toerana. Tena manao ny asa tsy araka ny tokony ho izy na tsy araka ny fianarana zay nataony ny ireo mpianatra na hoe ireo navita fianarana tetỳ amintsika. Hanika lasa faty antoka ho an'ny firenentsika malagasy ny hoe na manana tanorontsika navita fianarana na vita fikarohana samihafa kanefa dia zavatra hafa no ataony avy eo. Maro ireo tanorantsika manana ny atao hoe maîtrise
fa de lasa manao sécurité agent de sécurité ny akamaroany satria tsy haitsika mpitantany eto Madagasikara zany famoronana asa mifanaraka amin'ny squadam-pianarana zay misy eto na ihany koa ny hoe tokony misy tosika mihitsy atao mipetraka ny fahaiza mitarika sy ny fahaiza mitondra tsy misy ihany koa ny paikady mazava hitantanana andraraha-pirenena eo amin'ny lafiny rehetra ankoatra ny sehatra ny fampianarana hitantakatra tany amin'ny fitantanana ny valandraketina Covid-19 ihany koa izany tsy fahaiza mitandana izany masy izy vao tonga teto amintsika tokony efa raha olona teny intelligent mitondra izy inona sy napy nitsaikefa nalain'ny ministre hatrany hoe zao ny zavatra mihina ary io tsy maintsy an'ity satria ny olona mifanerasera de tokony efa natao pare daholo izy natao nitsorany approvisionnement fenamoany raha reny izany mivola meny ny firaisam-pirenena ny meny OMS sy meny banque ny fanampiana teto amintsika raha misy hatramin'ny 600 millions mihoatra akoatran'izay mbola tsy hita zay nanaovany azy tsy lasa mipaka tany nefa tsika maha-teknisiana antsika raha zay fotsiny zarana fotsiny raha isaka ny CSPDO isaka ny CTC ny zarana natao daholy tiany fanafody tiany fitaovana sy ny tariny eka madavolange zany tompoko ankoatra ny resaka fampianarana dia ny resaka fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny raharaham-panjakana ny fandarana miara-manonja no resahandro solom-bavambahoaka koa ny mikasika ny fantika an-dalàna isan-karazany sy ny tsy fanajana mihitsy ny resaka demokrasia ataon'izao fitondrana izao dia zay akoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana global news aorin'izao fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana dinika izay vanianany pasteur Tsarame Edouard ary ny horonan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MPS aorin'izay kosa dia mitondra ny lohateny hoe les Sudouais en vacances manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MPS ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko